avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. UPRIM Manouchawanao ni Vavao. Université privée de Madagascar. Mifamokarana herinaratra azo avy amin'ny loharany mpamokarana voajanahary ny lalana aingany indrindra ampiroboroboana ny sihetry ny angovo iandrajoelona raha efa fantatra ny mombizay maninona ny tsindrosoana ny tetika sasaofika azy volobe sy ny maro hafa nandritra izay taona maro izay volatra mifito faingo 2 miliara dolara no tadiavan'ny mpitondra hanatsarana ny famokarana herinaratra araka ny vinana petraka ho an'ny taona 340 mikasika amin'ny pacte énergétique izay nisoniavana nandritra ny M300 tany Tanzania. Isan'ireo firenena enina ty Afrika hitana tranga vaovao amin'ny abokana Madagasikara. Aretina azo tsaboina tsara ary tsy tokony hamenatra ny abokana ho ny mpitsabo nanaovana fanadiadiana. Nanaiky ny fampidinika amin'ny Ukraine ny filoha Vladimir Poutine saingy tsy ho ambany fanatrihan'ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky araka ny fanambarany omaly miantsy prian'izay ngadonindray ny mivalora alina fotoanany fampalalamba-avao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoa andatsoratra nondeha nokafatsika ny fiarahana amin'ity ala ity mifamokarana herinaratra azo avy amin'ny loharany mpamokarana voajanahary no isan'ny lalana aingany indrindra ampiroboroboana ny sehatry ny angovo iandrajoelona nandritra ny fionana tampony momba ny angovo raha efa fantatry ny mpitondra ny mombizay maninona ny tsondrosoana ny tetika sasaofika azy volobe ary ny prirtem sy ny maro hafa nandritra izay taona maro izay matoa andatsoratra tsy Madagasikara irery no misedra olana eo amin'ny tsy fahampin'ny herinaratra fa firenena afrikanina maro hoy Andry Rajoelina nandritra ny fionana ny tampony momba ny angovo marina izany fa neto Madagasikara tena toro araka ny fomba fiteny indrindra eo amin'ny ora fahatapahana tsy ary voatanisa ny antony mahatonga izany fa ny tena misongadina dia tsy fahaiza mitantana tsy fananana politika mazava ary indrindra ny ampody toerana no ny antony ara-politika antony ara-politika satria fanahinina tsy nitohizana ilay tetikasa ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina tamin'ny fotoana nitondran'ny Hery Rajaonarimampianina raha tsy ahivina efa niditra tao anaty politika vaovao ny herinaratra na ny nouvelle politique énergétique ho an'ny taona 2024 340 i Madagasikara tanjona tamin'izany ny ahafahana mampitombo ny herinaratra vokarina sy tsinjaraina ka ny andohany ny tetikasa saofika sy volobe ary ny prirtem aiza aiza zany amin'izao fotoana misy atsika izao nisy ve ny finiavana iroso amin'izany nataon'ny mpitondra fanjakana nahoana ny tonisy ny continuité de l'état amin'ny tetikasa goavana tahaka ireny fa tsy maintsy nanao départ zéro indray tsy magaga raha fito taona aty aoriana tahaka izao zava-misy ainatsika izao no mitranga ny taona 2024 nandritra ny propagandy ny toy ny taona 2024 rehefa filoha Andry Rajoelina no efa nampanantena fa hamokatra herinaratra avy amin'ny rivotra sy ny herin'ny masoandro i Madagasikara ary ampitomboana avy roa eny ilay vokatra 700 megawatt ka ho lasa 400 megawatt fito taona aty aoriana tsy hita izay herinaratra no vokarina fanampiny miaina anaty délestage ny mpanjifan'ny jirama izao indray nolazaina fa ny famokarana herinaratra azo avy amin'ny loharany mpamokarana voajanahary no lalana aingana indrindra ampiroboroboana ny sehatry ny angovo ary efa misy paikady ampiarina eto Madagasikara ka efa misy 50 megawatt azo avy amin'ny herin'ny masoandro ary ampiana 50 megawatt araka ny tanjona napetraka ho an'ity taona 2024 ity mizotra ihany koa raha ny voalaza ny fananganana toadrano amokarana 700 megawatt izay mbola ampifanohanana amin'ny famokarana angovo azo avaozina manome 500 megawatt mandrapatonga ny taona 2024 raha efa fantatry ny mpitondra izany maninona ny tsy nirosona ny tetikasa saofika sy volobe ary ny prirtem na ilay tambazotra natao hitsinjarana ny herinaratra vokarina avy amin'ireo tetikasa roa ireo miverina hatrany ny fanontaniana ambopody istoerana ve sa ny finiavana ny trinisy sa tsy nanana politika mazava ny zava-misy aloha
dia ilika ny mpitondra any amin'ny jiramahatrany ny olana vokatr'izay tsy fananana politika mazava izay. Nisy fotoana aza ny volana novambra 2024 lasa teo nilaza ihany Rajoelina fa ninina no tapahana ny jiro no amafisiny tamin'izany fa ireo toerana betsaka mpifidy azy no notapahana ny jiro ary misy manakarama mihitsy ka miteraka fanakorontanana. Izany ve ny tena olana sa ilay tsy fananana paikady mazava anarenana ny orinasa jirama sy ny tsy fahaizana mametraka izay tokony atao lara-pahamehana no fototry ny olana. Volatra amin'ny $7.3 miliara no tadiavo mpitondra amin'izao fotoana izao hanatsarana ny famokarana herinaratra eto an-toerana. Araka ny vinana petraka ho antonina 30 tao anatin'ilay pacte énergétique izay nisoniavana nandritra ny M300 tany Tanzania. Vola izay sarotra ny azona azy manoloana ny farefon'ny toe-karena malagasy amin'izao fotoana izao ho nitalen'ny kabinetra ny fiadidina ny Repoblika teo aloha. Fanadidina. Vita sy ny omaly 20 janoary ny pacte énergétique na ny fifanarahana nasionaly amin'ny angovo any Madagasikara nandrisy ny fionana tampony momba ny angovo. Tanjona napetraka ny mpitondra amin'izany ny ampitombona hatrany amin'ny 20% ny isany malagasy manana herinaratra amin'ny taona 34. Eo ihany koa ny fampitombona ho 50% ny tany malagasy mampiasa fitaovana fandrahoana sakafo amin'ny angovo madio. Mba hatratrarana izany dia iroso kokoa amin'ny famokarana angovo azavozina ny eto Madagasikara. Araka io fifanarahana nasionaly amin'ny angovo io, tetika samaro no tanterahina amin'izany ka mila $7.3 miliara ny firenena mba hatratrarana izany tazona izany. Izany hoe $2.3 miliara isa-taona mandritry ny taona. Mbola sarotry ny inona ny fanatanterahana izany vina izany hoy ny dalen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika tamin'ny fitondrana ratsiraka. Antony, mbola ambany ny tahan'ny fiakarana arikarena fahobe eto amintsika ahafahana miatrika izany vola be ilaina hatratrarana ilay vina izany. Izay pacte énergétique resanao zany dia $1,2 milliards par an. Izany hoe any amin'ny 6,6% ny PIB isa-taona zany no atokana hanaovana izany zavatra izay. Amin'izao fotoana izao nefany eo amin'ny 5% eo angamba 5,8 no PIB sika amin'izao fotoana izao na 4,1. Ahoana moa zany nahavitasika zay isika sisy taux de croissance nahavitasika anokana 6% du PIB amina zavatra sahala amin'izany. Na indramina le vola. Zay aloha zavatra voalohany. Zavatra faharoa teo alohany nisy saofoka sy volobe nefa nahitana famasim-bola à peu près $1,500 millions teo eo koa. Zany hoe any amin'ny 8% du PIB tanoany tsy vita sika ny nanao azy. Nefa ny total ny zavatra resanao zany $7,4 milliards izy teo. Dia amin'ny total 40% du PIB. Ka tsy mazava tsara ny fanaovan'ny filoham-pirenena ny taux de croissance sika mba azoana miatrika an'izany dépense angodabe zany sarotra ny inona hoe ho vita le zavatra na tsy ho vita. Ho fanatanterahana izany miantso mpamantsy vola indray i Rajoelina ka araka ilay fifanarahana nasionaly andrasana ny sehatra tsy miankina ny 80% ny vola ilaina, 10% avy amin'ny volan'ny fanjakana ary 30% avy amin'ny findramam-bola sy fanampiana omen'ny mpiara-mombonatoka. Findramam-bola izay anampy indray ny trosa efa eto amin'ny firenena. Manoloana ny olana toe-karena malagasy ankehitriny fa nontaniana mipetraka ny fomba hanefana izany trosa izany. Eo ihany koa ny mpiara-mombonatoka izay anaiky ampindrana izany vola izany. Na inon'inona source de financement anao ane matoa ny FMI Banque mondiale nge milimité $300 millions, $400 millions ny vola ampindraminy anao e. Fantany fa tsy zakany économie-nao ny findramam-bola mihoatra an'izay. Any ange le tena olany nilazako anao ane zakany économie sika ve izany findramam-bola zany. Na avy any amin'ny privé io na avy any amin'ny fanjakana io na zay any emprunt public io. Le zava-dehibe ho zakany économie sika ve nindram-bola 6% du PIB par an. Fa amin'izao fotoana izao zany sy mahita vola sotsika momba ny zavatra satria le mpamasy vola iraisam-pirenena fa mieritreritra daholo tsy ho zakanareo. Ansisy anadanjintsika any anome $7 milliards sika amin'izao fotsiny fa tsy misy mijery izy ho tafaverina ve ny volako.
tsy mazava zay a manahirana mieritreritra ho vita sasozy azay condition zay ihany no avitanan'io hoe zakany économie ve mindrana an'io volo io sa tsy zakany fa sy ny vavany mpano ohatra sy ny vavako sy ny vavany rakoto fa ny resaky économique nafatany hoe zaka sa tsy zaka tsy aivina ny farana ny 20 janoary 2024 ny andro faharoa amin'ny fionana tampony momba ny angovy Africa Summit Energy na M300 natrihan'ireo filoha-pirenena afrikanina miisa 2 izay notontosaina tao Dar es Salaam tany Tanzania. Maro ny fihetsiketsehana sy ny dinika ambony latabatra efa nataony Andry Rajoelina mikasika izay famahana ny olana herinaratra eto amintsika. Atreto tsy mitsahatra fa vamaika amin'ny tombo ny fahatapahan'ny herinaratra. Mikorosy fahana ihany koa ny fisitrahana herinaratra amin'ny toerana maro eto amin'ny firenena fa indrindra ny any ambanivohitra. Andrasana araka izany ny fanatanterahana ireo drafitra sy asa raketin'ity pacte énergétique na ny fifanarahana nasionaly amin'ny angovo ho an'i Madagasikara ity. Avelantsika eo izay olany herinaratra eto Madagasikara zay fa folo volana teorian'ny fahasimban'ny tetezany ifasy amin'ny lalam-pirenena fahaenina tsy mbola nahita vahaolana maritra amin'ny fampitohizana ny fifamoivoizana ny fitondrana Rajoelina mandovy olona 3 hetsy ariary na mihoatra ireo mpamily isaky ny ampita fiarakodia ao anatin'izay ankoatra io miakatra ihany koa ny vidin'ny PPN any amin'ny tapany avaratry ny nosy vokatrizay fahatapahan-dalan'izay Gabin Eloa. Tafakatra hatramin'ny 3 hetsy ariary farafahakeliny ny sara ny fampitana fiara iray eo amin'ny rano ifasy amin'iny lalam-pirenena fahaenina iny amin'izao ary mihoatra izany arakaraky ny fiara. Matiantoka ireo mpisehatra amin'ny asa fitaterana vokatra izany sy mba matetika koa ny fiara noho ny ara-tsin-dalana. Ny vanjakany etsakilany tsy miezaka mamany olana na ny lakana sy ny fitaovana fampitana rano aza tsy nomeny. Anapitana fiara teo zany zao raha ny anay eo amin'ny 300,000 ariary eo 1,5 million zay ny nanatsakana teo. Olotsotra tsy miankina. Olotsotra manao an'ilay fa tsy ana fanjakana. Ohatra zao say zao manao freana entana fre entina 10,000 eto ohatra. Dia rehefa tonga ifasy ilay izy mitombo ilay izy. Mbola miala ao ny mapita n'ilay izy riapita 10 ariary. Raha makany dego zany zao le entana dia tsy maintsy miapita indroa eo mavavy. Eo mavavy zao izy mbola miapita indray mandeha. Dia zany hoe mbola lany misimisy zany zay e. Matiantoka. Moa zao koa mbola ao asiny zareo hoe ampidinina ndray amin'ny frais. Fa raha hidina io tena mety anahirana ihany ary mety andray fanapa-kevitra hoe mety hijanona mihitsy aloha. Tsy possible manapita fiara zay satria 2 millions nge manapita fiara. 2 millions ny ao ifasy dia 2 millions mankany Ambilobe. Ny olona no transportena dia ny olona no miato tena. Ny frais ny olona anankiray 50,000 francs dia ny frais ny lakana 5,000 isaky miapita. Zany hoe 60,000 francs zany izy tafapitany Ambilobe. Andray izy misy tomobile raisiny an'olona tsotra ny miasa ao fa tsisy zavatra mpanjakana mihitsy aloha miasa ao aloha voalohany indrindra. Ankoatra ireo mpamily mitarana ihany koa ny mpandefa mitombo ny volalan'izy ireo eny amin'ny lalana. 2 hetsy ariary latsaka eo ny fitambaran'ny saran-dalana amin'ny fiara sy lakana ary ny sakafo hoan'ny olon-tokana eo anelanelana Antananarivo sy Antsiranana. Raha mahakasika ny fandehanana menavaritra zany zao avy eto Antananarivo mandeha Dego tena enjana. Tena efa matetika ny tena moa efa mpandeha efa ela tamin'ny lalana RN6 RN4 fa fandriampahalemana azo lazaina tsy milamina satria matetika misy ny veretana amin'ny lalana. Ekaran'ny jiolahy ny taxi borosy satria raha tsy lalana dia tsy maintsy mandeha mora. Ohatsika mpandeha zany tsy hoe sanatria mampitahotra fa tena manomana vola misimisy rehefa andeha navaritra lalana. Manomanomana eo amin'ny raha eo amin'ny 7 alina eo zany ny sakafonao eny an-dalana zany farafahakely mandra-pahatonga ny Dego. Manao transbordement 3 fois. Manahirana, tegna manahirana le izy. Zay manao frais le tsy boka hany jusqu'à ty ana amin'ny 700,000 dia zay vao mahavy jusqu'à ty. Ankoatran'le sakafo tsy ao dia frais fotsy 700,000 mahavy jusqu'à ty. Logique, c'est normal baka misy fetreka satria le transbordement 3 fois. Avy amin'izay tsy maintsy mantreka amin'le fetreka le vidin'le entana tsy maintsy miakatra. Ny volana Martsa 2024 no nahasimba ny tetezina eo ifasy sy mahavavy amin'ny lalam-pirenena fahaenina iny.
miaina ao anaty fahasahiranana ireo mpampiasa iny lalana iny akoatry ny fahatapahany tetezana sy mba sipotika ny lalana ka manimba kodiarana hoy ireo mpamily ny taraina raha tokana vita inenina mandeha ny kodiarana iray teo aloha indroa miazo ny tapany avaratry ny nosy dia efa potika izany ankehitriny ankelan'izay anefa sahirana ny mponina ka tsy izay mampiakatra sarandalana izy ireo na ny avaratry ny nosy izay efa tafiakatra ireny zany zava-misy iainan'ireo mpandeha sy mpampiasa ny lalam-pirenena fa enina amin'izao fotoana izao ary amafy zany mandritra ny fotoana isiny rivodoza eto amintsika mivadika rivodoza ary mitondra ny anarana hoe Elvis ilay andro ratsy miforona tao amin'ny lakan-drano Mozambika amin'izao fotoana izao tombanana ho mafy ny rivotra entiny ary betsaka ny rotsakorany ao anatiny 420 ora ho avy any amin'ny tapany atsimo raha ny viana ny vohibe famantarana ny mety ho toetry ny andro tamin'ity andro anty Christian Dimby ny tombohery ka lasa rivotoza ary nomena anarana hoe Elvis ilay andro ratsy ny forona tao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika tany amin'ny manodidina ny 270 kilometatra andrefana somary atsimon'ny andrefan'ny Tampolo distrikina Paniny nisy ny fohiben'ilay rivotoza Elvis tamin'ny 9 ora maraina teo mitondra rivotra arahina tafiotra hatrany amin'ny 90 kilometatra isan'ora ity rivotoza ity araka ny vinavinany teo anivon'ny fohibe ny famantarana ny toetry ny andro androany toetra ao atsimon'ny Madagasikara ao ilay rivotoza Elvis amin'izao fotoana ifampiresantsika zao any amin'ny 270 kilometatra andrefana somary atsimo andrefan'ny Kenam-Pany zany misy ny fohibe nisy tamin'ny maraina teo fikazy misy azy tempête tropicale modérée izay misy rivotra manodidina ny 520 kilometatra isan'ora arahana tafiotra 90 kilometatra isan'ora manakaiky ny fohibeny mijanona ao atsimo andrefan'ny Madagasikara ao atrano moa zany ny ivon'ity rivodoza ity hatramin'ny maraina teo ny rivotra kosa zay miaraka aminy dia saika any an-dranomasina no tena misy an'izay rivotra mafy be miaraka amin'ity rivodoza Elvis tombanana iena miandalana ny rotsakorana hoentiny zany ho any tapany atsimo Madagasikara iny amin'ity androany ity arapisy zany dia efa miverina amin'ny oram-pahavaratra tsotra na orana tarivotra amin'ny zany ho any tapany atsimo Madagasikara tombanana ho betsaka hatrany ny rotsakorana sy ny rivotra hoentin'ity rivotoza Elvis ity ho any tapany atsimo andrefany sy atsimony nosy ao anatin'ny 420 ora ho avy izy fikorotanana araka izany fifamoivozana an-dranomasina ho amin'iny faritra atsimo iny ka napetraka ny fampitandremana amin'ny lokomena ho an'ireo faritra voakasika iverenantsika eo ny akon'izay fandalovany rivodoza zay any amin'ny tapany atsimo indrindra ny ao Toliara rehefa aveo ho aveo ny vaovao makasika izay fa ho mafoan'ny Madagasikara indrindra ho an'ireo mpiasa ny fiantraikany fitsara ny fanampiana rabola avy amin'ny alalan'ny tetikasa USAID araka ny fanapa-kevitra ny filoha Amerikanina ho nyrandrana sindikaly tamin'ity androany ity voakasika manokana amin'izany ireo mpiasa netsiny misehatra amin'ny fanondranana entana makany Etazonia izay ina tsy anasa avokoa raha toka mitsahatra tanteraka ny AGOA eo anatrehan'izay Christian Dimby variana mangataka lava amin'ireo firenena avy any ivelany fitondrana malagasy ka tsy mahagaga raha ho mavesatra ho an'ny Madagasikara ny ako ny fanapahan-kevitra noraisin'ny filoham-pirenena Amerikanina mikasika ny fampitsarana ny fanampina arabola amin'ny alalan'ny USAID ho ny teo anivon'ny randrana sindikaly tamin'ity androany ity fanapahan-kevitra izay mahakasika sehatra maro eto amintsika ary lehibe amin'izany ny AGOA izay lalàna manalefaka ny fanondranana entana makany Etazonia ary ahitana mpiasa anetsiny eto Madagasikara izay voakasiky ny fahaverezana sa avokoa raha io fanapahan-kevitra ny raisin'ny mpitondra Amerikanina io iny zany zavatra tsisy zavatra tokony hoe nahitra tsony fa tokony ary maniraka ny fanjakana andray amin'izay le fanapahan-kevitra mikasika an'le hoe ny fananana ny arena eto toerana zany no tokony hotrandrahana afahana manodana mahodina amelomana ny vahoaka eto toerana mba ialana n'le hoe mangataka lava miandry lava amin'ny firenena avy any ivelany io ary izy ny Amerikanina mametraka hoe zahay nay aloha dia mametraka zany tsika hoe tokony mandray an'izay koa zany etika Madagasikara hoe ahoana no andraisana ndraikitra amin'izay amin'ny arena misy eto Madagasikara ahodina dia misy ny orinasa miforona amin'ilay arena eto amintsika satria efa ny aina antsika iny zany hoe tapaka ny AGOA teo
dia ny fahoriana satria ny mpiasa no very asa be da be amanetsiny dia tsy hita le vahaolana. Ny fanjakana efa tsy manana politika mazava mikasika ny famoronana azy vao maika amafisina ny fangalana etra miopampana amin'ireo sehatra tsy miankina izay tokony ampiteraka asa ho an'ireo tanora maro ohatra ny fanazavana. Politika amin'ny famoronana asa ny tena mampimeto amintsika ny fanjakana ny mieritreritra zareo no amorona asa diso tanteraka fa ny aty amin'ny sehatra tsy miankina no reny no mamorona ny asa zany hoe tokony atao izay ahafahan'ny sehatra tsy miankina mamelatra ny fiarikarenany. Tokony antsara amin'ny fanjakana zany manamaivana ny resaka sarza mahazo an'ireny mpandraraty amin'ny sehatra tsy miankina fa tsy hoe aty no atao akana vola minainaina mihitsy zany ny mpandrara amin'izao fotoana izao zany zany no olana hitantsika amin'izao fotoana izao ilana n'ilay hoe ndao manova le paikady zay ny rasany rehetrrehetra amin'le hoe misy jokera ve misy paikady mazava hoe mifanjakana ho amin'ny famorona asa sady ivelona fotsiny amin'io resaka tsimbitsimbina etseroa io. Jaivina tamin'ny taona 2000 no nivoaka ny lalàna fanamorana ny fanondranan'ireo firenena afrikanina entina makany Etazonia ary no alavaina 10 taona izany ny volana Jona 2012. Niteraka asan'aly ny lalàna io taty amin'ny kontinanta afrikanina ary isan'izany ny teto an-toerana. Tandindondoza araka izany ireo mpiasa malagasy ary maro indray ny tsy anasa vokatry ity fanapakevitra ity ka tokony ahatonga saina ireo mpitondra fanjakana ohatra ny sindika. Iverenantsika vetivety ny akony fandalovany rivodoza ny Toliara amin'izao fotoana izao. Nanomboka dibo-drano ny tao bazary be Toliara ny tolakandro teo raha toka tamin'ny ireo toerana iva manerana ny tanàna zany nandritra ny andro vitsilasa zay. Manany isiny tondra-drano Toliara zany roponina raha toka mitoy mandritra ny andro maro ny ora mikijany any toerana amin'izao fotoana izao. Manoloan'izay tokony hijery fotony manokana ny fomba hamoahana ny rano any any toerana ireo tompon'andraikitra ankehitriny. Dibo-drano tanteraka ny toeram-pivarotana maro eto bazary be an-tampon-tanàna ny Toliara vokatry ny orany kija noho ny rivodoza Elvis ao amin'ny lakan-drano ny Mozambika. Difotra avokoa hatramin'ny lalambe sy ny manodidina. Ny tsy fampiany fotodrafitrasa mifandraika amin'ny fanariana rano no olana goavana mahatonga izao rehetra izao raha ny fanazavana. Le problème tsika eto zany mikasika an'le daly. Sika zany tsy misy daly zany manintona ny rano zany miboaka amin'ny ranomasina any zany. Zay zany tena problème. Le daly ato amin'le polisi fa tsy maraka zany mandeha manana fa sentina zany. Tsy misy miasa zany zava-tsaro zany. Fa mipetraka zao zany le problème zany. Na tobile accident zany moto tsy misy ahitana milala satria le olo tapitra anatina hany. Manaka atony beo ato zao tobo-drano misy tobile zao ao bloqué na tsy nahita maray engagement. Tena tsy misy fotodrafitrasa zany eto mihitsy zany. Ankoatr'izay isan'ny nanampitrotraka amin'ny fiangonan'ny rano amin'ireo toerana iva ihany koa ireo fotodrafitrasa sasany tsy nijery ny lafin'ny fanarian-drano toy ny hita amin'ireo lalana vita rarivato. Ty problème zany ambany le toera mbao zany somary anaboka zay mahazo rano bakany mamary aty mamaky mba mirare zay aby zany mahatonga henaniky rano ka tsy misy lala va andehanany rano toy. Kanaly natao reo fanjakana reo tsy ho hay tena ty hamaky reo misy bizy reo fe tsy manary rano fa ato zany mivory le rano iabiaby. Pandida zahay misy an'ty pavé ty misy an'ty pavé io lahy vao miaka manjeky henaniky zao ty rano mota kifaky fa tsy volagno sasy tsisy akaran-rano fa rano vao miaka mijano eo sur place eo tsy mba manaka misy pavé igny zao mba afaka mandeha rano henaniky zao le tena le rano atoa le ato zay tsy mandeha rano ambalikao koa le fa ao zay tsy mandeha fa le tena bloqué eo. Hatreto tsy mbola misy ny fandraisana andraikitra amin'ny famahana ireo olana ireo ka anovan'ireo traboina Antsoavo amin'ny tompon'andraikitra Voakasika. Baka amin'ny lala baka mandeha mahazo kilifaly iny zany tokony misy daly zany iny mandeha mitarika an'iny any amoronjakany zany any zany rano tokony tobe any zany rano fa salamzao zany problème zany zao mampijaly vahoaka zany le vahoaka tokony mamelom-po zao salamzao zany sasany le rano salamzao zany tsy misy fiaina fa miasaro zao kapoabary zao fa saro zao lasa le mpamaso koa zany lasa any antsanao zany angaziandra tsisy any vandry zany hoe zavola militsamdy. Ami ayetoa tena ampijaly bevata biby lapav io roho io tsy misy mpamony zahay avao zany mangalaky rano ayato da zahay ho mipetraka io moa ipetraka zao ty ataonazy
zao mba kely mahazo miazy io zao ty ataonay toko mba hovonjeny zozakaiky zahay mba misy hoe le groupe mahitaka anay ananiky io mba misindika azy fa to isahay avao koa ro mivide azy tetia ni toke fa limako avao fa tsy hitako ty mariny mikasiky rano toy ty anay halany rano toy ho pompe fa zahay mijaly bavo ao tongonay toa karaha toy fa tsy misy lala andehana tsy misy lala andehanany la fomba vaoafa vetivety eo anilanilany raiky amby 20 janoary hatramin'ny 7 febroary manamarika ny taom-baovao ireo teratany Sinoa isa-taona ho an'ny taona 5 nanomboka androany 7 janoary ny taom-baovao ary hatra 5 andro ny fankalazana izay miaraka tapitra amin'ilay fête de lanterne misy amin'ireo firenena ao Azia no miantso azy ity hoe nouvel an lunaire isin'ny fahasamihafana raha kolotsaina eo amin'izy ireo mandritra izay fankalazana izay mitondra ny siny do serpent de bois io taona vaovao io ho an'ny Sinoa izay mifandraika amin'ny fahendrena amin'ny fisaintsainana ary ny fahamalinana mankalaza zany avokoa araka izany ireo teratany Sinoa rehetra maneran-tany ka mirary fety sambatra ho azy ireo ihany koa indrindra ho an'ny Sinoa eto Madagasikara ao anatin'izao fanamariana ny taom-baovao zao dia izay ihany koa no entintsika misety vetivety ao anaty tokafoy aza misaraka aminay Avec les mails à Macapé, Titis Connexion Titas. Denise Moussa t'a dit love Mireille. Ah, le bêtise à nouvelle recherche. Msutchan fait one chunje. Souk fait Marianne San. Pi puissance à S moins 1 fois sinus de pi. Mila me télécharge affiche fa trop bêti mi artorti. Ji, fallait resource à le refa ou tenekwe à pitcha fibrine. Fibrine, toltra vava Béanias, 49 000 ariary fotsiny dia efa manana fibre optique ao an-trano sady maimaimpona ny équipement sy ny installation 49 000 ariary oa tonga va aingana eny amin'ny asa tao akaiky anao. Yes. Ety ampivarotra voatokana ihany no mividy vito gazy. Salama daholo e, le maitsy ihany ty. Eny amin'ny toeram-pivarotana voatokana ihany mividy gazy sy accessoire ilaina le ahitana an'itony présentoir tony no ahafantarana azy. Misy karazany araka ny filan'ny mpanjifa ny habean'ny bouteille vito gaz. Fantatrao ve ireo famantarana ny bouteille azy itokisana? Misy an'ity finosana mihidy ity eto amin'ny lohany. Misy ny taona farany ahazoana mampiasa ny bouteille. Ireo bouteille hita eny amin'ireo toeram-pivarotana voafantony dia efa voamarina sy azo antoka avokoa. Jereo anefa tena tsotra kely ny fampiasana azy. Alaina ny fatapera, ny adaptateur, ny tête de sourdine ary ny sourdine. Atambatra ny adaptateur sy ny sourdine. Avy eo apetaka ny tête de sourdine dia mahazo brûleur tsika. Esorina ilay finosana plastika amin'ny bouteille izay mampiavaka ny vito gaz. Avy eo dia atsatoka eto les brûleurs. Somary bataina kely amin'ilay brûleur amin'ny bouteille ahafahana manamarina fa mitsatoka tsara. Apetraka fotsiny avy eo ny fatapera. Atodika makany amin'ny sary famantarana afo miloko mena ny détendeur. Ahodina makany amin'ny ankavia ny réglette dia arehitra ny afo. Dia atokona ny sakafo. Mazoto homana miaraka amin'ny vito gaz. Tandrova ny fahasalamanao, amoray ny fiainanao. Ndao ampiasa gaz. UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence, Master 1 et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via
une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Mamirina ny araba hatrany tonga kilasy tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Avy hatrany dia hiazony faritra vakinankaratra vetivetsika ambony ny tany tsy fanjari-tsakafo any an-toerana amin'izao fotoan'izao. Nidina antsihatra nanofa andreo tantsaha mikasika ny fanatsarana ny sakafo amin'ny alalan'ny volo-avitra araka izany Africa West sy ny tetikasa Brekoma mpiara-miombona antoka aminy amin'izao fotoan'izao. Isan'ny nomena fiofanana ara-teknika mikasika ny varimena ary nizara fitaovana ho an'ny mpamokatra ihany koa izy ireo nandritra izay avidinana tany an-toeran'izay ka eto Andriatsilavo. Ambony ny tany tsy fanjari-tsakafo ho an'ny faritra Analamanga, Itasy ary Vakinankaratra. Maro ny antony mahatonga izany. Ny antony mahatonga ny tsy fanjari-tsakafo aty amin'ireto faritra anankitelo reto izao ohatra ny tsy fahampian'ny fanovaovana ny sakafo hohanina. Tsy ampy ihany koa fihinanana legioma sy voankazo satria ohatra hoe aty amin'ny faritra Vakinankaratra sy Itasy manokana izao ary zareo ny mpamokatra voankazo sy legioma dia nefa tsy ry zareo indray ny mihinana anazy fa ondrana makany an-tanan-dehibe ilay izy. Vahaolana naroso hampanjary ny sakafo no faninanao voly-avitra ireo tantsaha ka karazana legioma maro no nasaina novolen'izy ireo ahafahana mihinana sakafo miovaova sy be otrikaina. Anay zany isaka makety atsah dia tsy maintsy mitondra zavatra hoentina mody na anapatsa na anamamy na angivy. Zay kory tsy hoe manakana anay tsy hitady loka hafa. Ohatra hoe mahandro tsaramaso zao an-trano dia asiana kely azy. Ohatra hoe misy hena kely dia asiana kely azy. Ohatra hoe misy voatavo dia ampifangarona aminy. Legioma vaovao sambany voareny sofina sy nandraman'ireo tantsaha ny graine de chia. Voajavatra kely fanao amin'ny dité isa-maraina no izy manome hery mampatanjaka ary tsy mahatsiaro noana rehefa miasa. Avy mihinana azy aloha anao tonga dia ohatran'ny tsemboka be mafana be tena azonao be ny aina. Dia anay moa izany ilay makany atsah isan'andro dia tena tsy mare noana mihitsy izany. Tena ohatrany hoe tsy mila goûté izany fa tena miasa tena mety aminay tantsaha mihitsy ilay izy. Ankoatr'izay nozaraina boky kely ahitana fomba fahandronana karazana sakafo ireo tantsaha. Nandritry ny atikasa fanaovana ny tombanezaky ny tetikasa Brekoma no tanterahana tao Antsirabe, faritra Vakinankaratra. Isan'ireo firenena enina ty Afrika ahitana tranga vaovao amin'ny abokany Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Aretina azo tsaboana tsara ary tsy tokony hamenatra ny abokana ho ny mpitsabo nanaovana fanadihadiana. Ny andro maneran-tany ho an'ireo olona tratra ny abokana izay marihana androany fa 7 ny volana Janoary. Tsiaro Rasoa Arvelo. Misy ary manerana ny faritra samy hafa eto Madagasikara ny trangana abokana na ny lepra amin'izao fotoana izao. Mahatratra 570 ny tranga vaovao hita tamin'ny distrika 7 amin'ireo 410 eto amintsika raha ny antotanisa farany navoaka ny Organisation Mondiale de la Santé na ny OMS. Aretin-koditra azo avy amin'ny otrikaretina na bakteria Mycobacterium izy io toy ny piti-drora sy ny lelo ary mifindra amin'ny alalan'ny fifampikasoana. Ny hoditra moa no tena takeny dia eo ihany koa mety mitaka izy ny ozatra dia ny ataontsika hoe ny orona sy ny tondrasam-batana tony. Izay no tena takeny otrikaretina avy amin'ny abokana. Ny fomba fisehony matetika izany eo amin'ny hoditra somary menamena ilay hoditra ilay olona. Mety koa ilay izy tsy dia menamena fa mety mazava kokoa noho ny hoditra normaly. Misy tasy ohatrany mazava kokoa izany no ilay hoditra eo. Dia ny tena mampiavaka azy moa izany tsy maheno marary ilay izy, tsy maheno mamay, tsy maheno mangatsiaka fa ilay sensibilité n'ilay hoditra izany tsisy. Tsy ohatrany hoditra kasihana dia maheno fa izy tsy maheno. Dia mety koa mangosongosoka ny tanana sy ny vanitaolana iny, mety indray dotodoto, mety somary faible ny rasam-batanao. Satria ilay ozatra izany efa tratran'ilay otrikaretina dia ohatrany osaosa izany ilay rasam-batanao.
azo tsaboana tsara ny abokana tsy ny toeram-pitsaboana rehetra no mitsabo azy fa efa misy natokana ho amin'izany eto Madagasikara ary voatokana ihany koa ny fanafody ampiasaina maimaimpona ny fisitrahana ny fitsaboana mety tsy ho sitrana intsony kosa raha toka tsy voatsabo aingana ho hatrany ny mpitsabo fahasarotana moa zany matetika malemy le rasanambany iny arak'le voalohany izy aloha volovoly dia osaosa dia misy nety amin'io fa ny tena matetika fahita tena boky tanteraka misy indrasam-batana iny tsy isoina ty amin'ny orina ty misy lany ilany ireo zany ataontsika hoe complication mialany zany indrasam-batan'le olona dia izy lasa miareraka lasa miaosa dia miaferan'ny fahafatesana izy efa mivoatra moa ny fitsaboana kehitriny ka tsy voatery mihiboka ny tratran'io aretina io mila faranana tsara ny fotoam-pitsaboana izay maharitra 4 volana ny fitiliana mialoha dia miantoka ny fahazitranana tanteraka ny fisorohana ny tsy fahatomombanana ny vatana ary ny fijanona ny fiparitahany aretina raha ny fanazavan'ny mpitsabo ankalazaina an'io 7 janoary moa ny andro maniran-tany ho an'ireo olona tratry ny abokana pejany fanatanjahantena vetivety samy manana ny fotoana nokafana ny tompilalaovana ny liparitry ny volleyball eto amintsika ho an'ny liparitra boeny tontosany farany taona teo ny mahakasika izay fotoana izay nanaovana jeritodika ny lasa sy banjinana no avy ary nisy ihany koa fitsirihan'ireo mpilalao mendrika sangany teo amin'izay taranja izay Anja Robert Kolomajanga fotoana iray ahafana manao jeritodika ny taona 420 sy ibanjinana ny taona 520 eo amin'ny tontolon'ny volleyball ny fanokafana ny taopilalaovana 520 ho an'ny ligue patry ny volleyball eto Boeny izay notanteraina ny alahady 4 ny volana janoary teo tao amin'ny complexe sportif ny Mahajanga ho an'ny taona 420 betsaka araka izany ny zava-bita teto Mahajanga dia natomboka tamin'ny filaran'ny mpilalao rehetrarehetra sy ny arbitre ary nisy koa ny fianana nataon'ny mpilalao sy ny arbitre raha ny 2024 azo lazaina tsara ihany ny vokatra satria presque tamin'ny kategoria rehetrarehetra nanomboka teo amin'ny 14 i16 i18 i20 ary senior dia nandray anjara foana zany faritra boeny fa teo amin'ny i23 ihany zay tsy nisy solotena fa tamin'ireo rehetrarehetra nandraisana anjara ireo zany dia tafiditra tao anatin'ny carré daholo zany ny club rehetrarehetra zay nandray anjara teto Boeny fa ny tena vaovao tsara fotsy zany teo amin'ny 14 sy 18 zany tsika vice champion teo amin'ny 20 tsika no champion zany zay ny vokatra tamin'iny dia nandray lalao iraisam-pirenena ihany koa nisy ny zone 7 ny beach volley zay natao teto Mahajanga ihany koa ho an'ny taona 2020 efa navoaka ny fédération malagasy mialoha ny tetiandro ny fifaninanana raha ny fanazavana i 14 sy 18 no manomboka azy dia après misy i16 sy i16 dia après misy i16 sy i23 atao any Toamasina dia ny i20 zany no atao eto amintsika Boeny zany any amin'ny volana Jolay fa ny anatin'izay koa zany misy ny faninanana international zany hoe ny coupe d'Afrique eo amin'ny latsaka ndraiky amin'ny 20 taona eo amin'ny beach volley zany ho atao eto amintsika Mahajanga zany izy io moa zany fandaminana nataon'ny fédération vao tamin'ity zany vao nisy anazy io nataondreo hoe tournoi de défi le izy ny sélection zany hoe ny équipe nationale ny malagasy zany eo amin'ny équipe gendarme nalana vavy satria gendarme zany champion teo amin'ny lasy vavy teo amin'ny sokady senior dia manana solotena anankitelo zany atsika dia anankiroa eo amin'ny vehivavy Amina sy Ontina ary anankiray amin'ny lehilahy dia misy an'ny Simon zava-dehibe ho an'ny ligue sy ho an'ny ankizy zay satria fampirisiany ny ankizy ifaninana ao anatiny zany mba azo tratrarana an'izay tanjona zay zany MVP na most valuable player na mpilalao mendrika indrindra iray isaky ny sokajy no fantatra fanomena medaly sy mari-pankasitrahana nandritra ity fanokafana ny fitaom-pilalaovana teo amin'ny taranja volleyball ity teto Boeny misafito ny kluba mandrafitra ny ligue paritra izay nandray anjara tamin'ny latro ary nahitana ihany koa ireo katita kely eo anivon'ny école de volleyball ihany koa izany dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena amin'ity ala ity nanaiky ny fampidinika amin'ny Ukraine ny filoha Vladimir Poutine saingy tsy eo ambany fanatrihan'ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky araka ny fanambarany omaly
raha nosokajiny filoha rosianina ho tsy ara-dalàna ny filoha ukrainianina ka antony tsy anekeny ny dinika miaraka aminy tahotra ny fifampiresahana mivantana ny an'ny filoha rosianina izay mitady hevitra hafa ny tarana trano ny ady eo amin'ny rotonta ho ny filoha ukrainianina ambadik'izay mafy ny tsindry ataon'ny filoha amerikanina amin'ny andaniny sy ny ankilany amin'izao fotoana izao ary tonga hatramin'ny fandrahonana namafy ny sazy ho an'ny Rosia raha miziriziry amin'ny heviny i Ukraine izay nambaran'ny filoha amerikanina fa efa vonona amin'ny fitadiavana ny marimaritra iraisana isiny ny fitoniana amin'izao fotoana izao. Mifarany eto ihany koa ny fiarahantsika ho any androany ankasitrahana ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny rampitjoniary tombo kilasy tombo vaveloma tompoko. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM, Université privée de Madagascar. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.